Manolotra ny arahaba feno antsika menakavy tokolasy sy tokovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Tsy hiala lavitra ny olana ara-tsosialy sy ny zavatra hitranga ao anatin'izay raharaha ara-tsosialy miampy ara-toekarena ny fiainan'ny firenena iseho tsy ho ela izay tsika mikasika an'ity raharaha-tsolika eto Madagasikara ity. Mivohy sy miresaka izany isika satria ny aim-bahoaka mihitsy no hiaingany zany raharaha-tsolika izany ary mitarika lafin-javatra maro ho an'ny fiainan'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka. Ankehitriny anefa ankoatran'ny efa nahazatra ny fanjakana dia fanjakana manam-pitsofina, fanjakana minia tsy mijery, minia mikipy no nisy teto nandritra an'izay fotoana izay. Fa am'izao fotoana izao dia fanjakana mona no misy eto Madagasikara. Maninona ny fanjakana mona no resahantsika satria tsy ahita-teny ny fitondram-panjakana ao anatin'ny orohoro sy ny tebiteby ary ny ady-hevitra maro zay mandeha ankehitriny momba izany fiakaran'ny vidin'ny solika izany. Ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny avrily teo dia tsisy tohy antsony ho an'ny tompon'andraiki-panjakana ambony. Izy izay nanambara fa tsy azo hidividina ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Ny re fotsiny ary ny hita amin'ny gazety amin'ny tambajotra sosialy de hoe mandeha ny fifampidiniana ary ny tale jeneralin'ny OMS no mihazakazaka manazava sy mitondra ny antony ara-teknika mikasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Asan'ny mpitondra fanjakana no mampahafantatra ara-teknika any amin'ireo heverina fa tokony handray izany. Fa ny fanazavana ara-teknika eo amin'ny lafin'ny fampidinana ny vidin'ny solika ary ny tsy iainana ny vidin'ny solika ho mafy be, zany no tena fanazavana ara-teknika andrasana any anivon'ny fitondram-panjakana. Dikany tsy fanamboaran-tsaina ny tadiavin'ny vahoaka malagasy ankehitriny fa fandaminan-tsaina mikasika ny solika sy ny zay ho tohany ao aorian'ny fiakarana. Fandaminan-tsaina hoy isika satria hikorotana ny lafin-javatra maro zay mahakasika ny fiainan'ny vahoaka. Nambarantsika ombenombeny fa hikorotana eo amin'ny lafin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fiakaran'ny vidin-tsolika, hikorotana amin'ny alalan'ny sehatry ny fitaterana izany fiakaran'ny vidin'ny solika izany. Ary azo antoka fa akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao rehefa hiakatra ny fitaterana, rehefa hiakatra ihany koa vidin-javatra maro ka hanaraka izany ny fiakaran'ireo kojakoja-pianarana dia azo antoka fa hampiakatra an'ireo sara ilaina samihafa eny anivon'izay fidirana an-tsekoly izay, ny sekoly izay miankina na tsy miankina fanjakana. Tsapan'ny fitondram-panjakana ve ny olana lehibe ateraky ny fahasahiranana isan-tokantrano. Ho tsapan'ny fitondram-panjakana ve fa mety hisy zaza malagasy maro tsy afaka andihy sekoly satria tsy mahazaka ny sondrom-bidim-piainana ny ray aman-dreniny. Tsapan'ny fitondram-panjakana ve ny mety ho ray aman-dreny very asa ao aorianan'izao fiakaran'ny vidin'ny solika izao satria mety hitarika lafin-javatra maro eo amin'ny orinasa izay esany na eo amin'ilay olombelona hiasa mihitsy ka mety tsy hatakatra intsony zay mety sara ny fitaterana raha toa ka hisy fiantraikany zay efa tombanana ho ambony dia ambony izany eto an-drenivohitra sy any amin'ireo faritra samihafa zay mifandray an'andrenivohitra. Ary tsapan'ny fitondram-panjakana ve ny fahantrana aterak'izany satria hena ny herim-pamokatra izay amin'ny alalan'ny olombelona manao ny asa andavanandrom-piainana. Amin'ny alalan'izany ady-hevitra rehetrarehetra izany no anairantsika ny fitondram-panjakana fa tokony misy fanambarana ofisialy zay ataony eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika na ny governemanta na minisitra tompon'andraikitra mahakasika ny ady-hevitra momba an'izany vidin-tsolika izany. Lasa suspensa ohatran'ny mpilalaon'ny barea hiatrika kanina sisa no misy ankehitriny. Ohatrinone sy ny hoe manodidididina zao ny tombana sy ny hoe fanakorontanana zany ary ny hoe mbola mandeha ny ady-hevitra ary miady miafy ny fitondram-panjakana ho amin'izay mety ho tombontso ny vahoaka kanefa zavatra hiakatra tsy tanono no ho avy eo raha ny feo samihafa. Eo amin'izany ady-hevitra rehetra izany no ilaina ny fitondram-panjakana. Ny fanontaniana mipetraka de hoe rehefa inona ny seraseran'ny fiadinan'ny repoblika no manao fanambarana ary mitondra fitoniana.
Rehefa inona no mifandimby miaka-tsehatra ireo solombavam-bahoaka sy ireo minisitra sasany ao anatin'ny gouvernement na reo tompomenakely mpanohana ity fitondrana ity no manazava ny saim-bahoaka. Ankehitriny amin'ny fotoana tena ilaina amin'izany serasera ilaina fandamina-tsaina izany ary ilaina fiomanana melo izany no mangina tsisy miteny izy Menakavy kanefa de miakatra ny vidin'ny baril ny solika maneran-tany ary mahazavana eo amin'ny tontolon'ny tsenan'ny ady-hevitra ny fiakaran'ny vidin-solika eto Madagasikara zay voalaza ombenombeno isika fa tsy azo idivirana. Ny fanjakana tsy ahita teny dia azo adika avy hatrany ho fanjakana malemy, azo adika avy hatrany ho fanjakana miala andraikitra ka tia nipony tsy fahombiazana na ny zavatra hitranga eo any amin'ny afaka mbola mikajikajy izany lalan-kevitra rehetra ahafahana miaro tena izany. Fotoana nefa zao hamakina batsilana satria ity faran'ny herinandro ity ka handiny herinandro vaovao dia azo lazaina fa herinandro hamaritra kion-dalana vaovao amin'izany vidin-solika zany raha ny lafim-baovao samihafa no ambara. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia misoka ny olana JIRAMA. Mikasika izay orinasa JIRAMA izay indrindra dia nanao fanambarana androany ny farimbon-tsindikalin'ny JIRAMA, zany hoe ireo syndika zay miasa ao anatin'izany orinasa izany. Ny syndika moa no azo lazaina fa fivondronan'ireo mpiasa zay anisany miteny manara-maso ary mijery zay fifampitondrana anaty ao anatin'izany orinasa izany ka nanairan'izy ireo ampitondra fanjakana ny amin'ny zavatra tsy mety ao anatin'izany orinasa izany. Ao anatin'izany ohatra ny volabe an'ny orinasa JIRAMA zay miparitaka ary mbola tsy azo any amin'ireo gros client. Ao anatin'izany ohatra ny fandaniam-bola amina rendrarendra na io fiarakodia na trano zay hofana na amin'ny alalan'ny prime exceptionnel sy ireo fandaniana maro miopampana ao anatin'izany orinasa izany. Ka ny takiny ireo farimbo-tsindikaly ny hanesorana ny tale jeneraly sy ny mpiara-miasa aminy ao anatin'izany orinasa JIRAMA zany ary nambalana ireo mpiasa fa mbola vonona hanarina ny JIRAMA izy ireo na de efa ny 700 isan-jato ny tobi-pamokarana ary ao anatin'izany orinasa JIRAMA izany no lasany vahiny. Mampalahelo ny tranga tahaka izany ary nambarantsika fa mihitatra tao sima am'sioka izao raharaha izao arakaraka ny mampilona ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tery lalana ny fitondram-panjakana ary arakaraka ny nipetrahana eo anatin'izany seza sy fahefana izany mampamato tena azy tsy kelikely eo anatrehany fanapahan-kevitra milona zay raisina. Zany sy zany no mampanaitra ny latabatry ny zany malaza ankehitriny. Ilazantsika fa fanjakana efa tazomina ny kofehy kely sisa no misy eto Madagasikara satria ny sehatra rehetra dia maneno avokoa amin'izao fotoana izao. Ny sehatra rehetra dia mirehitra mena amin'izao fotoana izao ary ny sehatra rehetra dia efa any anaty antsana ankehitriny. Ka inona no mbola ahafahan'ny fanjakana milaza fa matanjaka manam-bola ary mbola misy sambilaza fa mbola azo omena mandaha 2 na 3 na 4 ahombiazany amin'ny fitantanana an'izany fanjakana izany sy hampanjakana ny velorano. Politika izany abdy-hevitra izany mba ho tonga eny am-pototsofin'ny mpitondra fanjakana satria izy ireo no mandamina amin'ny fiainan'ny vahoaka. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.